tadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ndraiky mizato akeny folo. Ary Joanna reto bongo maso be fa angady nitomany tamin'ny alina. Tsy haiko aloha nareo manokana fa za tena tsy tafatory. Nareo nga tsy naino an'ilay zazakely le atsambadika hatra mitomany foana mandra-parain'ny andro. Ay ve, fahasoavana angely ao ambadikitsika eo fa teraka le izy mivady kely zaza efa nangatahana tamin'ny tompo mihitsy io de mba mitomany ny zaza amin'ny alina. De mitomany nandritry ny 3 volana zay tena zaza maditra mihitsy io. Andriamanitra io, aza vela teraka zaza maditra, tena maditra. Joanna, tsisy atoriana mihitsy, tena mahasorena lalina de lalina mihitsy. Andray zao ny zaza kely mitomany amin'ny alina tsy maditra ny fiantsoana azy. Maditra ka. Fa inona natsoina hoe maditra koa amindreo mamoa Andra soaloha. Tsy tenenin'ny ohatr'izany tandremo sao miteraka ny eriana any ka miteny hoe maditra mihitsy ity nefa tsy maditra zany ny zaza kely mitomany. Efa izay mihitsy ny azy ny toetrany. Fa izay ihany ny fomba fanehoany hoe misy manahirana azy. Isaia 30 ny vaky itsika roa ijerena hoe inona ny zaza maditra. Jereko mihitsy Isaia 30:1. Isaia 30:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, lozany zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Ahoana tsara? Lozany zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Hitandry, zany ny antsoina hoe zaza maditra. Ka aloha fa ohatrany hoe zaza any le tenenina ny eto Le izy amindreo? Le hoe maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, satria za rehefa miatroka olana amin'ny fiainako de tena manana fahazarana mihitsy hoe manontany namana aloha na mijery amin'ny Google, internet zany raha tsy mamoa. De rehefa tena lany aiko vao manontany ny tompo. Manomboka zao, miala amin'izany fa kay zaza maditra ny fahitan'ny tompo an'ireny. Loza. Indraindray tsika miteny sy mahita ny olona de mieritreritra hoe otrany tsy maditra fa lozany zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. De misy olona manko amin'izao ro mamoa be de be le hoe miara-mipetraka nefa tsy vita ninninna. Fa hoe mifanaiky fotsiny hoe rehefa mifankatia de izay ny zava-dehibe, sady amin'izao fotoana izao manko izany no fomba fiainana hoe rehefa tianao le zavatra de ataovy rehefa mampahazo ainanao. Zany aloha de fisainana mirefarefa amin'ny tany zany mahatonga mitarika amin'ny fahafatesana fa tenenin'ny tompo mihitsy koa. Ny dikany ho an'le olona tahaka an'izany mety mieritreritra izy hoe rehefa mety amiko ianao de za koa mety aminao de tsy mila hoe fanekena amin'Andriamanitra zany ty raha ty fa tonga de tsika se mifanaiko hoe ndao hiara hipetraka. Tokantrano maso ve zany le fiteny an'izay rehefa tsy te hiainao izany tsony ny sofon'ny olona hoe mitsatsoina an'izany fa atsoina hoe mpifankatia. Fa ahoana ny tenenin'le tapany faharoa amin'le zaza maditra. Ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Ndao rehitandrina. Tsika ihany angeny voa ao anatin'izany fa zaza maditra no ahitan'ny tompo ny olona izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehovah, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Andao jerentsika tsara daholo fa tsy hoe rehefa tsy misotro toaka, rehefa tsy mifoka rongony, rehefa tsy miteny ratsy de eritreretina hoe endry. Nefa ke zaza maditra. Le fijerin'Andriamanitra amin'ila hijerentsika amin'ny fiainantsika fa tsy ny fijerin'olombelona fotsiny. Isaia 30:1.
Lozan'ny zaza maditra izay maka-saina nefa tsy avy amiko Jehova ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Lozan'ny zaza maditra izay maka-saina nefa tsy avy amiko Jehova ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko mba hanampy ota amin'ny ota. Isaia 30:1. Ombay mitadidi